Anisan'ny nalaza sy naoraka nandritran'ny Coupe du Monde des clubs ireto mpijery baolina izay mpanaratsy an'i Messi ireto nitondra ny banderole izay misoratra hoe Pessi. Mpijery baolina mpanaratsy an'i Lionel Messi no nitondra banderole misoratra hoe Pessi nandritran'ny fihaonan'ny Inter Miami sy Paris Saint-Germain ho an'ny lalao 8e de finale ny Coupe du Monde des clubs. Narantirantin'izy ireo nandritran'ny lalao izany ary azo sary ihany koa. Tsy ho fakifakena amintsika fa raraka i Messi ary tena nahazo vahana ireto mpijery izay mpanaratsy Lionel Messi ireto. Betsaka ary tsy vitsy moa ny zavatra izay ho lazaintsika ato anatin'ity video ity, fa mialohany hilazantsika izany zavatra rehetra izany moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana aboneny chaîne antsika ary asio zay amin'ny video indrindra aza adinona ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, aboney vetivety ary ny chaîne antsika. Hiresaka mikasika ny fanadinam-panjakana BPC moa isika any amin'iny Cisco analalava iny. 20 taona nizoky indrindra tamin'ireo nanala fanadinana BPC. Mizotra ao anatin'ny filaminana tanteraka ny fanadinana BPC ao anatin'ny Cisco analalava. Miisa 7 ireo voasoratra anarana, 4 tonga niatrika ny fanadinana. Araka izay no lazaintsika teo moa dia piadina 20 taona avy ao maro vantaza nizoky indrindra raha 20 taona kosa ny zandry. Miparitaka amin'ny ivontoeram-panadinana 7 ireo piadina ireo, manaramaso mba hizorana izany aradalana ny Cisco analalava. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Romial Amin sy ireo mpiara-miasa aminy. Miresaka indrindra mikasika an'izany fanadinam-panjakana BPC 20 zany isika mora araka ny nambarany Ramamitina Redizy 27 taona nizokiny indrindra avy amin'ny Cisco Avaradrano no manala izany fanadinam-panjakana BPC izany. Anisan'ny tsara ho fantatra moa izay ka izany indrindra no antony ilazako izany aminareo ato. Mbola any amin'iny faritra Sofia Inahatrano moa dia hiova tanteraka ny tanànan'ny Antsy afaka 4 volana raha araka ny nambarany General Lilson na hoe governoran'ny faritra Sofia satria mandeha ny fanamboaran-dalana. Taorian'ny ezaka fanadiovana tanàna ny raisan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana izay tarihin'ny governoran'ny faritra Sofia dia miroso amin'ny fanamboarana ireo lalana feno lavadavaka ny fitondram-panjakana. Ho amboarina avokoa ireo lalana simba manomboka amin'ny fidirana avy any Bektroba ka hatrany amin'ny fivoahana ary manerana ny tampo-tanànan'ny Antsihy. Ho tohizana ihany koa ny fanadiovana efa natao izay hitohizana amin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra Sofia. Miainga avy ao amin'ny vohitra ny faritra izany mba ho tanàna madio sy mahatamana tanteraka i Antsy renivohitra ny faritra, hoy ny governoran'ny faritra Sofia na hoe General Lilson René de Roland. Ary anisan'ny no hamarininy izy ireo ihany koa fa volam-panjakana madiodio amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy no anatanterahana izany asa fanamboaran-dalana izany. Atao goudron ny lalana. Manaramaso ny fanaovana izany moa ny governora sy ny talempakitry ny asa vaventy Sofia. Efa mandeha ny fanamboarana ny lalana miakatra amin'ny Château d'Eau miainga avy any amin'ny Pompe Rafia izay tohizana manerana ny Bazar be mijotso any amin'ny rond-point sy hôpital be ary mandeha any amin'ny Port Vauvau sy ny sisa izay tsara ho voatanisa etoana. Ny zavatra tsara toy ireto moa dia mahatonga ny olona izay mankasitraka ny fitondram-panjakana ary tsy hay raha teo ny tsy hankasitraka ny fitondram-panjakana manoloana izao zavatra masoa sy mahafinaritra izao. Miresaka izany fisaorana izany moa isika dia nandefa teny fisaorana ihany koa ny ben'ny tanànan'ny Antsihy, tsy iza moa izany fa Vanessa na hoe vady navelan'ny député teo aloha Jozan. Nilaza moa i ben'ny tanàna Vanessa Justicia, Antsihy tiako mandeha ny fanamboaran-dalana. Nisaotra ny fitondram-panjakana ny ministeran'ny asa vaventy ary ny governoran'ny faritra Sofia fa mandeha ny fanamboaran-dalana ao Antsihy tampo-tanàna, hoy ity ben'ny tanàna voafidy tao Antsihy renivohitra ny faritra Sofia ity
tsy izy moa izany fa Vanessa Justiciahary Nomenjanahary na hoe Vanessa Tsaravintana no hafantarany maro azy. Zay moa ny zava-misy any amin'iny faritra Sofia renivohitra ny faritra Sofia iny, zay ihany koa no hilazantsika ny zavatra ao anatin'ny faritra Sofia fandeha arisika hilazany zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tokony ampahafantarina. Ity anankiray izay ho resantsika ity moa dia anisan'ny tranga hafakely izay nisy tany Tamatavy na hoe Toamasina. Izy ity moa dia loharanom-baovao izay navoaka ny Mikael Kamindria-Mahazo, koa dia zaraiko aminareo kely. Mamoaka feo mafy ny mpanofa sambra, sosotra ny manodidina. Mafy loatra ny feo na hoe kiakiaka avoakan'ireo mpanofa bengalow iray ao Toamasina ary mitaraina ireo mponina manodidina satria misy olompady miara-monina kanefa dia mahare ilay feo avokoa. Efa nisy ny fitarainana izay nataony ireo mponina tamin'ny fokontany sy isany ambaratonga saingy tsy mbola nahitamboka na hatreto. Izany moa anisan'ny tranga hafakely misy any Toamasina, resaka hoe mafy loatra ny feo mivoaka avy ao anaty sambra ary nasosotra ireto manodidina ireto. Resaka firesana aranofo moa izany mazava ho azy, ary ny olona izay manao firesana aranofo any anaty sambra izany dia tsy maintsy makafafy naretana, tsy maintsy makafafiny ary tsy mitazona izany feo zany, nefa ny manodidina dia maheno zany feo zany ka mahatonga ity taraina izay ataon'izy ireo ity. Rehefa avy nilaza ny tranga hafakely izay nisy tany Toamasina iny moa isika dia andeha ary isika hijery ny zavan-tranga teny Ivato. Tratra teny Ivato olona roa saiky hanondrana gidro izay miisa efatra. Sifaka miisa efatra saika hahondrana antsokosoko tany Dibay no tratra teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato. Teratany Komorianina sy vehivavy malagasy no nikasa hitondra izany ary nataony tanaty valizy. Valan-javaboary arovana tany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara no nakana azy ireo araka ny tomba ny tompona andraikitra. Izany moa ny zavan-tranga teny Ivato, koa dia zaraiko aminareo izay mpanaraka ny zava-misy ianareo rehetra izay mpanaraka ny zavatra mandalo ao a Madagasikara. Fa ny zava-misy sy ny zavan-tranga tany Antalahy kosa dia olona 5 no tratra ny intoxication alimentaire. 5 mianaka ny hinana mayonnaise no tratra ny fanapozinana ara-tsakafo tao Antalahy. Sakafo no karakarain izy ireo tao an-trano ny 18 Jona 2024 teo ihany no nahatonga izany loza izany. Manaraka ny fitsaboana ao amin'ny hopitaly Antalahy ny 4 raha any Sambava kosa ny iray satria any izy no miasa. Raha araka ny loharanom-baovao hatrany dia tsy misy ahina kosa ny ain'izy ireo hoy ny mpitsabo. Zay moa ny zava-nisy sy ny zavan-tranga tany Antalahy ny mikasika ny fanapozinana ara-tsakafo, koa dia zaraiko kely aminareo rehetra ato. Betsaka ny zavatra izay efa nolazaintsika, tsy vitsy ihany koa ny zavatra izay efa noresantsika, koa dia hajanonantsika treo koa ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alasaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.